dia tatoato telo taona zay dia ny tetikasa mikasika ny teknika avoleta nova ny teknolojia no tena hoe mivelagina be indrindra ka raha anaotsika ny éducation numérique fa Madagasikara anisan'ny voatondarana misy nanao azy a 20 zao ny sekoly efa numérisé efa Madagasikara manao koa tsika ny resaka mise en digital ho an'ny vehivavy omaly nitokanana le izy ty resaka fahabolabo ty a zay tokanantsika androany voalohany eto Madagasikara izy io dia afaka ampanofinofy an'ireo tanorantsika satria amin'ireo fitaovana taran'izay avolenta ao anatin'izy io ahafahany tanorantsika ny tanjona moa zany dia hoe tsy dia manan-katao loatra nefa tsy manao sakana hoe zay manan-katao ve tsy afaka miditra ao fa ho an'ny rehetra le izy raha ao izy amin'ireo machine rehetrarehetra ao rehetra zany dia afaka mampiasa tsara fivelaran-tsaina mampiasa ny resaka hoe créativité afaka manorina izy afaka manao zavatra zay tiany rehetra atao amin'ilay fitaovana avolenta rehetrarehetra ao rehetra amin'ny imprimante 3D no araka resahana atao ny zavatra hoe tiako resahana hoe manokana angambany dia io fahabolabo ito misy 2 zany maneran-tany anankisivy fotsiny ny firenena misy azy tsika Madagasikara manana antsika zao ary zava-dehibe zay ary ny machine tsika aty eto Madagasikara eo anisan'ny tena avolenta indrindra ary mba tsy mba ampiasaintsika azy amin'ny ara-dalàna sy hoe mba ahafahan'ny tanorantsika hoe tena hay ampiasa azy dia misy spécialiste an'ireo machine ireo anankiroa tonga aty sady ny monter an'le machine no anofana ny ireo tanorantsika ary mba ahafantarana kokoa ny tanorantsika an'le izy ihany koa dia androanitsika nanokana azy ampifantarina ny olona zany misy ny fahabolabo solidaire zao rapitsy manomboka ny forum des métiers amin'ny rapitsy forum des métiers io amin'ny Panorama amin'ny Zoma portes ouvertes ao anatin'le forum des métiers dia découverte visite ny fahabolabo io zany hoe tanorantsika rehetra afaka daholo efa hijery azy profiter koa an'le ingénieur antaniny zay tiano antainina rehetra mba ahafahany hoe mijery hoe atraizany zavatra azo natao fa tena zay le hoe afaka mirealiser izy ny nofinofina be da be ny zavatra azo atao